ahoana marina? Misy tompona andraikitra amin'ny tantana ve ny eto amin'ny firenena? Efa bolana izao no nidirany valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Betsaka no efa nolazain'ny mpitondra fanjakana raha ny momba ny fahavononandry zareo hiatrika ity ady amin'ny valanaretina ity. Betsaka ihany koa ireo fanakanana sy soskevitra avy amin'ny ankolafikery maro eto amin'ny firenena, na ireo olon-tsotra izany, na ireo mpanao politika, eny hatramin'ireo ao anatin'ny firaisamonim-pirenena aza. Raha ny tatitra omaly dia 490 be izao ireo olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus, ary 790 no malagasy lavo ny aretina ity. Izay ny tatitra ofisialy, fa ireo taray-marika ireo dia manambara ny tena zava-misy marina. Tena mirongatra ary tsy voafehin'ny mpitondra intsony ny valanaretina. Ny vahoaka no iaran'izay tsy fahaiza mitantana ataony mpitondra izany. Efa nisy fotoana izahay no nanambara teto fa tsy manana fahaiza mitarika na leadership ary tsy manana vision na fahaizana mijery lavitra ny mpitondra. Tsy misy ihany koa ny paikady matotra entina miady amin'ity valanaretina ity, ka miantraika amin'ny ain'ny vahoaka malagasy izany raha tsy laza afa-tsy ireo 790 lavo ireo sy ireo olona nindaosy ny fahafatesana hafa izay tsy tafiditra ao anatin'ireo. Izany tsy fahaiza mitarika eo amin'ny mpitondra izany dia mibaribary hitan'ny vahoaka rehetra tamin'ity herinandro ity. Samy nahita sy nahatsapa daholo ny malagasy fa misy tsy fitovia-kevitra eo amin'ireo mpitondra raha mikasika ny fitantanana ity valanaretina ity. Ko tsy mahagaga raha toka tsy voafeny aretina. Nanoratra ary nanao fangatahana tany amin'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka mantsy ny ministry ny fahasalamana tamin'ny alatsinainy 20 ny volana jolay lasa teo. Nilaza izy fa mirongatra be ny aretina indrindra eto an-drenivohitra ary feno sy tsy maharaka intsony ireo hopitaly eto an-drenivohitra. Ny aretina koa dia manomboka miparitaka any amin'ny faritra sy ny distrika hafa. Nisy moa ny fangatahana fanampiana amin'ireo fitaovana sy ny fanafody izay entina miatrika izany fiparitahany aretina izany nampiarahana tamin'ilay taratasy. Io taratasy io dia milaza ny marina fa tsy voafehy mihitsy ny valanaretina fa nininana fenina hatramin'izay. Tsy niandrela moa ny minisitra mpitondra tenin'ny governemanta fa dia nitsipaka marindrany io taratasy io, ka nolazainy fa tsy nisy fampiarahana ary nolazaina aza fa ioarany zava-misy ny ministry ny fahasalamana sy ny mpiara-miasa aminy. Tena dakam-bava fo natao ho an'ny ministry ny fahasalamana izay tena mahalala ny zava-misy izany. Izany ihany koa no midika fa miady an-trano ny mpitondra ary tsy fantatra intsony izay tena tompona andraikitra. Ny vahoaka malagasy sasany amin'izay maty vokatry ny aretina ihany. Ireo taratasy roa ireo ihany koa dia midika fa tsy misy ny paikady mazava. Manamarina ny tsy fisian'ny paikady izany ihany koa ny famoahana ny plan de riposte izay nataon'ny ministera ny fiarovana. Misy marina ve ny fanomanana aniady amin'ity valanaretina ity? Iza ny tompona andraikitra amin'izao? Tsy manana fahaiza mitarika ilay mpitarika matotonga amin'izao ady an-trano sy fifangaroana andraikitra izao. Vokany mirongatra sy miparitaka ny aretina, mitombo ny isan'ny malagasy maty, tsy manana fitaovam-piarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana ary feno ny hopitaly rehetra. Andao anaovana jeritodika kely ny fomba fitantanana ity valanaretina ity. Tamin'ny 14 ny volana marsa dia hoy ny filoha-pitarika hoe ary matoa tsy mbola tonga eto amintsika na hoe ny eto amintsika hatramin'izao fotoana izao dia niveau 0 dia noho ny fahombiazan'ny paikady izay napetraka mba hiarovana amin'izany. Tsy nahomby izany paikady izany noho ny fitavozavozana sy ny tsy fandraisana andraikitra, fa dia niditra soamantsara ny aretina enin'andro monja taoriana izany na ny 20 marsa 2020. Ny 12 ny volana marsa dia hoy ny filoha hoe manomboka rapitso alatsinainy 13 marsa 2020 dia mijanona any an-trano avokoa ny rehetra. Izany hoe niditra teo amin'ny fiboana voalohany isika na dia famehana ara-pahasalamana aza no natrehana
dia tsy hita mihitsy ny ministry ny fahasalamana raha toa ka tokony ho izy no lohalarana amin'ny diady ity. Ny antony tsy fantatra satria na dia ny filohan'ny CCO aza dia ny ministry ny aty tany ary ny ministry ny serasera no hita saika isan'andro teo amin'ny Aino Manjery. Natao réquisition daholo araky ny lalàna ny Aino Manjery tsy miankina rehetra hatramin'izao. Nanomboka teo ihany koa ireo raha matahora sy ny fanagadrana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Na dia teo aza izany fanerenan'ny Aino Manjery tsy miankina izany dia misy ny fanavahana sy ny fanakatonam-baravarana rehefa ny mpanao gazety tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra no mitrandraka vaovao mahakasika ity valanaretina ity. Izao no zavatra mahazo anay mpanao gazety. Dia saika ireo gazety vahiny no mahazo vahana amin'ny fanaovana fanadihadiana tahaka izao eto amintsika. Hatreto sarotra ao anay mpanao gazety indrindra avy amin'ny gazety amin'ny fanoherana ny maka vaovao mikasika ny Covid-19 eto Madagasikara. Mihidy aminay avokoa ny varavarana. Raha vao nanomboka ny fianaky ny aretina ny volana martsa teo, efa nanantona ny teny anosialy izahay aka vaovao saingy tsy nahazo niditra. Dia toy izany hatrany no nitranga raha saika aka vaovao tao amin'ny CHU Andotapenaka sy Befelatanana. Aiza ho aiza ny fahalalana ho anay mpanao gazety maniry ny ampitany zava-misy marina ho an'ny mpiray tanindrazana. Azo enjeny lalàna tsara ny sankatsakana atao amin'ny mpanao gazety indrindra ny fanavakavahana azy ireo amin'ny fahazoana loharanom-baovao mari-potitra. Zo fototra mantsy ny mahazo vaovao indrindra anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Mazava ho azy fa efatra any am-boalohany no tsy nisy ny mangarara sy ny fanilikiliana no ny fahitana ilay tambavy CVO izay voalaza fa afaka miaro sy mitsabo ny coronavirus. Ny 7 ny volana aprily dia hoy ny filoha hoe izao ny fepetra vaovao raisitsika sy ampiarina manomboka androany. Voalohany amin'izany dia izahantsika aloha atomboka ny famerenana tsikelikely ny fiainana andavanandro ny mponina sy ny vahoaka indrindra eo amin'ny asa fivelomany. Izany dia atao tapakandro izany. Tapakandro maraina zany hoe vao maraina manomboka amin'ny 9 maraina parapatonga amin'ny 2 ora tolakandro. Novahana izany ny fiboana ary tsy vitan'izay fa dia nanao dokam-barotra sy ny zara CVO manerana ny Afrika no namaika ny mpitondra fa tsy nifantoka tamin'ny ady amin'ny valana retina teto Madagasikara. Tsy nataony ny fanafarana respirateur sy ny EPI mba hiarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana fa fampanantenana pokaty izay tsy lahara-pahamiana no natao toy ny Colisée, orinasa amokatra fanafody ary ny Gaskara. Tsy fantatra moa na tsy nomena andraikitra hitantana ity ady amin'ny coronavirus ity ny ministeran'ny fahasalamana na ahoana fa dia ireo olona tsy nahazo fiofanana amin'izany no nomena ny Aino Manjery. Fampandriana drisany besaka tamin'ireo serasera natao ny mpitondra. Hoy mantsy ny filoha ny 14 ny volana Jiona lasa teo. Tsara no milaza fa na dia mitombo aza ny olona mitondra ny tsy mikaretina ekeny zany dia ny tsara ho lazaina dia voafe ny aretina ny valanaretina eto Madagasikara mihoatra ny firenena hafa. Marina ve io filazanao io Andriamatoa filoha? Izao iara-mahita izao fa sady tsy voafe ny aretina no naverina mihiboka indray ny faritra Analamanga. Izao ihany koa dia miady an-trano ianareo ao anatin'ny gouvernemanta noho ny tsy fahaiza mitarika fa ahoana marina e hoentinareo aiza ireto vahoaka malagasy ireto no izao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia mametra-panontaniana ny vahoaka malagasy hoe nankaiza daholo ireo volabe nomeny mpamatsy vola any Madagasikara. Aza ilozanareo miady an-trano fa ny tombotsoan'ny vahoaka no jereny. Ny mpanohitra dia efa ela no nahatsapa ny tsy fetezana eo amin'izany fitantanana ny valana retina izao. Hoy mantsy izy ireo iray volana sy tapany lasy izay. Raha mety ranga dia manaja tena ianareo ka ametraka aty fitondrana ity amin'izay mety tokony havita azy. Raha ohatra ka mbola matsapa ianao fa mbola mahavita dia manolo-kevitra izay hoe raha vao io gouvernementanao fa manahirana satria hita fa tsy mitovy ny zavatra resan'ny filoham-pirenena sy ny zavatra ataon'ny gouvernementa ka miteraka
krizy hafa koa ankoatrany krizy efa iainany vaoaka malagasy dia lasa krizy hafa indray le zavatra teraky nylay fitantanana ny tsy mifandrindra zay ka manahirana an'ilay firenetsika izao tokoa ary fa miseho ilay krizy ao anatiny fa ahoana mariny ahoana mariny